Manorina ho avy ombonana ho an'ny zavamananaina rehetra. Ankalazaintsika amin'ity taona ity io loha hevitra io mandritra ny andro iraisa Pirenena ho an'ny Karazanjavamananaina. Izany dia mampatsiahy antsika ny mahazava-dehibe ny fiarahamonina mirindra amin'ny zavaboary ho an'ny olombelona. Maro tokoa ireo tombontsoa azontsika olombelona avy amin'ny Karazanjavamananaina. Tonga ao an-tsaina voalohany amin'izany ny famatsiana akora ho an'ny tao-trano, ny angovo sy ny fitafiana. Ankoatra izany anefa dia tsy azo adinoina fa miantoka ihany koa ny kalitaon'ny tontolo iainana, ny fahasalaman'ny karazan-javamananaina, ny fatondrana ny toetrandro, ny fisorohana ny firotsahan'ny tany sy ny fikaohan'ny rika. Manam-pirofo ireo voatanisa ireo fa miankina betsaka amin'ny karazan-javamananaina ny fiainantsika olombelona. Ny karazan-javamananaina tsara tantana dia fanohitra ho an'ny fampandrosoana maharitra. Maro anefa ireo tsindry miantraika amin'ireo arena voajanahary. Ny tatrana voakany manam-pahaizana maneran-tany dia manambara fa ny fijotsoan'ny tany karazan-javamananaina sy ny fahasimban'ny tontolo iainana dia ahina anakana ny fanatokisana ny 800 isan-jato ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra. Indrindra eo amin'ny lafiny fahantrana, fahasalamana sy famokarana. Ny roa ampahatelo-ny mponina eto Madagasikara nefa dia miantehatra tanteraka amin'ny karazan-javamananaina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mila mandray andraikitra haingana isika. Ampitsaharana sy ampienana ny tsindry ary ampiroboroboana ny fampiasana maharitra ny harentsika. Tsy afaka hiampy kosa nefa izahay ny ahavita irery izany. Satria tokony hitondra vahaolana isika rehetra amin'ny fifamenoany asa ataontsika. Ndao ary, hiara isalay, hitondra ny anjara birikintsika amin'ny andraikitra manandrifo ny tsirairay avy. Ho an'ny karazan-javamananaina sy ho an'ny fandrosoana lovainjavy. Izany no antoka ahafahantsika manorina ho avy ombonana ho an'ny zavamananaina rehetra, indrindra ho an'ny olombelona. Misaotra tompoko vavy, mankasitraka tompoko lahy.